rehefa avy eo fenitra Oui. Oui, ça minana paty, gaganiola minana paty ao anatinany et pourquoi je suis toujours en bonne forme et toujours comme ça. Efa niteraka roa tamin'izany 2019 zany a. Dia teo moa zany dia niteny tamin'ny vadiko hoe zaho hanao an'izany fa ohatran'izao fa tiako le izy dia bon si tu aimes aussi dia vas-y. Vadiko miepôly ana foana anatina projet rehetrarehetra izay ataoko na choix tsy hoe avelany daholo fa miaraka izy tsy manakana ary vao fantany hoe voilà. Dia nanao préparation, je me suis dit ok. Nanomboka 2018 nanomboka nanao préparation dia miprépareny tonga ny juin 2019 niakatra taty Antananarivo zay a nisolo tena faritra Tsinanana zay tamin'izany. Dia nandeha mandeha dia on était trois filles samy misy bikini. Dia hitanao ihany le manana le fo tamin'izay mbola tsy nianatra an'ity hoe gestion de stress zao moka efa malaza be ty fampianarana be dia be ataonareo ty eto amin'ny tambazotra ty hoe mindset nani gérer le truc tamin'izay mbola tsy nahay an'izany fa mbola le fo be le mandeha en fo be. 5e place on nikala lety tamin'izany fotoana izany podium c'est déjà quelque chose. Olona firy ny faninana tamin'izay? Ohatran'ny 20 angambany. Ah ouais. Dia lasa nay daholo ny voalohany sy faharoa sy ny fadimy lasa ny Antsinanana tamin'izay. Teo amin'izay no nitsiry ilay hevitra hoe fa maninona moa zany za tsy handalina n'io zavatra io. Les places 5e place c'était un mal pour un bien. Kivy anao tamin'izay zany. Kivy anao tamin'izay. Kivy anao satria kivy anao ka nanantena be ka ahoana moa ianao se préparer zany hifenitra ianao efa fantatrao tu te regardes tout le temps et voilà fa kay zany mbola hainao ny fitsarana hainao mbola misy mena ambony mena dia zay aloha ny fitsarana dia nekena. Fa fantaniko eo amin'ny firy volana eo no manao préparation raha justement hanao compétition bodybuilding ohatran'izay. Amantaona de préparation, j'ai appris ça après ici. Il faut que tu te prépares. Après, il y a des gens qui postent sur Facebook avec une préparation de 3 mois, t'es influencé à les oulas, t'es tiens à courir, il n'a pas directement 3 mois, tu as des tablettes de chocolat, et après toi tu es influencé, tu vas faire la même chose. Or que chaque personne trouve ça. Ça m'a mis une année de 2018, je commençais petit à petit à faire entrer la diète et tout. Il fallait faire comme ça, en phase de séchage, des miscalculs à BDP. Il fait le mal pour un bien. Nisy tatarana laza be lasa hoe foazoko indray le izy tamin'iny résultat iny tamin'izay fotoan'izay. Dia hoe tsy nanaiky resy dia hoe manontany jury dia tantara lava be dia mihodina hainao gasy mitournure vadika tena mayonnaise be tsy nasiana vinaigre le izy tamin'izay fotoan'izay. Dia nangina dia rehefa nangina dia nieritreritra hoe ty indray tsy maintsy vitako ty. Teo no nitsiry hoe anangana salle de sport za. Zany hoe nisy échec zany ianao noho le 5e place taria Miss Bikini. Échec zany aminahy. Dia tonga saina ianao dia ozy ianao hoe ho raisiko défi ty zavatra ty. Défi. Anangana tsy hoe andeha hikotrana mafy kokoa fa ozy ianao hoe za ranga anangana ny salle de sport mihitsy. Ho anahy. Wow. Nanangana salle. En fait natonga ny level fit c'était vraiment iny ataoko hoe échec ve zany sa hoe tsy fantatro ny anaran'izany fa izay natonga ny level fit Tamatave nitsangana. D'accord. Dia fa naikely nataon'zareo hoe j'étais pas fit hono fa j'étais slim. Tamin'le Miss Bikini zany ianao lasa catégorisé ou lasa slim. Ohatran'ny hoe slim zany fa or que j'avais vraiment les obliques, j'avais les épaules pour une Miss Bikini. Fa zay moa zany le izy dia ok j'ai dit hoe teo avao nianatra zany hoe bon ahoana marina zany. Satria nanontany tamina jury anankiray hoe inona ho any lesiko ozy izy mantsy anazy fa za te hanarina. Ka zany en fin de compte tsy haiko ny tena marina ohatrany hoe tsy mahazo manontany jury zany ianao zany hono e. Dia nisy tantara wawawa be tao hoe tsy manaiky resy et tout dia nangina.
dia avy eo nisy disadisa kely entre zasy le tamin'le salle de sport nitondra anahy koa moa zany a dia nialany total an'zareo mihitsy nia zany dia teo anteny hoe fa manina moa za raha mba hanangana ny anahy koa dia hanamboatra ny vatako anomboka eto amin'ity slim teneninareo ty zany zao a tsy maintsy mivadika olon-kafa dia lasa ny objectif anao zany zao tsy hoe slim ntsony fa lasa massif nanao prise de masse za prise de masse nanao prise de masse musculaire za fa eo indrindra no nidiran'ity tantara ty hoe après les body perfect j'ai pu faire la connaissance paix à son âme à Gino Andriano lalao moto izy amin'ny fitness oui fantatro manao moto justement manao moto niaraka taminay izy dia nanao connaissance ania dia teo no nifampiresaka izay da hoe fa maninona moa zany raha tsy hoe izy no afarana makaty dia izy taty à Madagascar parce qu'il habite à l'étranger izy athlète international champion de classique physique suisse dia en plein compétition mihitsy nisy tany no niteny anao hoe ho alaiko ty médaille ty ozy izy c'est pour ohatrany hoe voninahitra iverenako ana Madagasikara ahafahako koa iforme anao raha natao nikazikazy dia manafatra anazy mora kokoa no zana andeha tany dia ninafatra anazy dia niformeny teto nijanona quelques mois teto izy tamin'izay teto à Madagascar dia niformeny zany hoe nanana mentor zany ianao ahafahanao nanomboka tao anatin'le tontolo un peu plus lalindalina kokoa voilà mbola sy tana mentor le hoe andeha hanokatra salle fa tana amin'le hoe mokondoha be hoe za hanao prise de masse musculaire dia nanaraka ny dietiko izy teo dia nanahoana zay prise de masse zay niainga tamin'ny firy zany ianao dia firy ny objectif anao niainga tamin'ny nisy aloha fa tsy niainga tamin'ny tsy nisy teo tena hoe niainga tamin'niny 60 kilos zany fa talohan'ny 60 kilos io tena j'avais morphologie de le avy teraka moa dia anao dia be kibo be dia ohatran'izany dia aveo dia niaina be 60 kilos dia j'avais eu du mal à prendre du poids j'avais eu du mal à prendre de la masse ela be vao tonga 70 kilos dia ny raisina tanana dia tena diète strict tena letanao le mianatra dia tena hoe tia ny assiette dia tia ny balance ny déficit calorique zao protéine katsaka tsaramaso mba tiako fatarina kely mombamomba an'izay diète zay mba zarao amiko kely hoe za zao hitako hoe mahavita maîtriser ny poids fa mba te hanao prise de masse sans forcément entrer dans les détails inona natao hoe diète prise de masse healthy zany hoe en bonne santé raha mijeranao manokana zao za raha amiko moi je ne te conseille pas de prendre directement une prise de masse plutôt on va se virer dans la prise de masse musculaire parce que prise de masse tout court c'est vraiment tu vas prendre de l'eau tu vas prendre de la graisse tu vas prendre du muscle misy koa natao hoe prise de masse propre d'accord ok raha hiditra anatin'izay ianao aza manantena ny resaka hoe satria mihinana protéine dia hoe lasa bokona be dia lasa angeza be maka masse gaineur dia ohatran'izay satria izay foana no mahadiso ny olona amin'izao fotoan'izao fa tout est dans l'assiette ok nous avons l'avantage d'avoir de la bio ici à Madagascar dia tsara foana antsika misakafo manana légumes frais tsika manana hena frais tsika manana akoho fermé frais manana voamaina tsika tena hoe on a de la chance dia zay rehetrarehetra zay no composenao anatin'ny vilianao dia ohatranao ny vilia type ary ohatra amin'izay vilia type zany anao dia mizara tely anao une prise de masse en fait mitovy amina le izy zany mitovy concept daholy ny akora mitovy daholy fa tsy mitovy fotsiny hoe anao mety hoe maka plus de glucides fa le olona manao séchage mety hoe moins ohatr'izay fotsiny calculena anazy fa raha hiditra n'izany eto sika dia tsy haiko jusqu'à amin'ny herinieriny amin'izany eto Antananarivo foana nazava an'izay dia tsy afaka teneniko aminao hoe fenitra tiany ianao fa composition ana 7L zany ianao mila mahay micomposer ianao hoe divisé en 3 ohatr'izao misy hoe 100% atony protéine dia atony lipide dia atony source de glucides dia il faut aussi bien choisir source de bons glucides efa manontany anao dia alefa dia miverina amin'le question manalohany indray tsika avy eo misy za te hanindry be an'ity ary ao anatin'ny publication foana misy an'izany on ne supprime pas les aliments
mais on les remplace. On tsy mahazo mihinam-bary fa ahoana moa ianao no miteny hoe tsy mahazo mihinam-bary tsy mahazo mihinana siramamy fa ahoana moa vatanao privenao siramamy ianao nga misy diabète sa ianao nga misy inona ianao olona normal dia hoe jour sans sucre nefa mihinam-bary le olona mba fantatrareo hoe fa misy siramamy anaty vary dia nefa nareo manao hoe 7 jours 21 jours sans sucre tsy le sucre direct iny ihany natao hoe pic de glycémie nao zany fa misy sucre daholo reo ny fruit misy sucre donc afaka hohaninao fa tsy ataonao excès fotsiny ohatra hoe miteny ianao hoe on remplace le sucre tu peux choisir hoe tantely sirop d'agave stevia reny zao a faible daholo frustré le olona rehefa aveo nge fenitra oui, ça mihinana paty gaga ny olona mihinana paty ao anatin'any et pourquoi je suis toujours en bonne forme et toujours comme ça. Za zao le ty za zao tsy mihinam-bary zany intsony. Raha mihinana dia mety hoe 1 cuillère na 2 cuillères zay ihany. Fa ny anahy par contre misy glucide foana hoe misy légumes, misy hena, dia misy protéine moa zany le hena, dia misy resaka liquide sy ohatray. Fa za tena fady amiko ny sy mihinana vary. Ny antony dia be kibo be taloha nisy taona teo amin'ny 96 kilos teo zao j'ai perdu 10 kilos zao 77 76 kilos eo fa noho nanajanonako vary na tonga na hoe very le kibo tena hoe very tanteraka mihitsy dia fahazako anazy le justement le za mahavita mitazona le équilibre le glycémie dia za discipliné be koa fa mazava ho azy mety tsy ny olona rehetra ny anana an'izay capacité zay dia fa atako an'izany mi-conseil an'le ty zay zany dia hoe raha olona tsy manana an'izay discipline zay dia plutôt manaraka an'izay torolalana le ty zay. Voilà. Le izy en fait c'est le hoe c'est personnalisé, les programmes sont personnalisés. Raha ho anao zay dia zay no mety aminao. Tu as essayé dia zay mety amin'ny vatanao. Fa raha essayé ny ao amin'ny régie antsika ireo misy bandy botabota ao ambadika ao tsy mety hety aminazy zany satria izy tsy discipliné ohatranao ohatra. Mety hoe le week-end izy il se tape un tacos parce que c'est le week-end fa ianao tu te tapes pas ça ohatra. Dia zay le hoe ny discipline koa tiako tenenina hoe tsy zahay intervenant no andeha ametraka discipline mihitsiny. On vous donne le programme fa ianao no mametraka discipline amin'iny miankina aminao ny fahombiazanao fa tsy miankina aminahy za copilote.